Araka ny efa fantarantsika azy moa dia mankalaza ny faharoapolo taona nisiny ny fahitalavitra matv amin'ity taona 2024 ity tafiditra indrindra ao anatin'izay fankalazana ny tsingeritaona ny fahitalavitra matv zay dia mikarakara lalao ahafahan'ireo rehetra mitovy taona amin'ny fahitalavitra matv anjara zany ny fahitalavitra izany hoe anasana ireo tanora teraka tamin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana May 2017 ary feno 20 taona katroka amin'ny raiky amin'ny telopolo ny volana May ho avy zao ny farafandraisana zany ao anatin'ity lalao karakarainy ny fahitalavitra matv ity ny fitsipy-dalao ahafahana mandray anjara ao anatin'ny lalao dia ho hitantsika ao anatin'ny gazety malaza irery any amin'ny reto andro ireto kosa no ahafahana mahita izany tapakila izany dia ny faha 9 ny faha 7 ary ny talata faha 7 ny volana May ho avy zao anasana ireo rehetra mitovy taona fahitalavitra matv zany ny fandraisana anjara ao anatin'ity lalao ity loka maro ihany koa no zaraina ho an'ireo mpankafy sy ny mpanaraka ny fahitalavitra matv rehefa mandray anjara ao anatin'ity lalao ity izay no makasika an'iny fa makasika kosa ny fanamboaran-dalana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra efa mahatratratra any amin'ny 500 isanjato amin'ny lalana mirefy 13 kilometatra eto Antananarivo renivohitra izay niaran'ny fahasimbana vokatry ny rotsakorana maro niseho tamin'ny fiandohan'ny taona iny no vita amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny lalana sy mpanamboarana moa ny lalana etsy Ambatonakanga lalana pavé izay tapaka nanomboka tamin'ity androndroany ity ary aritra herinandro ny fanamboarana izany fototra izany. Ny lalana mirefy 520 kilometatra amin'ny roa fototra fitrasany lalana mirefy 220 kilometatra manerana Antananarivo renivohitra izay niara ny fahasimbana goavana nandritra fandalovany rivo-doza no mila fanamboarana maika noho ny tsy fampihana entimanana am-pelatana nefa dia ny 13 kilometatra ihany no izan'ny commune namboarina ary ovitaina alohan'ny fety ny 20 jona ho avy zao. Isan'ny tafiditra amin'izany pavé eto Ambatonakanga izay tapaka nanomboka androany ary tsy verina indray raha tsy afaka herinandro. Le 13 km teo iny zany efa presque any amin'ny 65% any vita le izy satria teo moa nisy izay zavatra rehefa raha miasa tamin'ny ministèren'ny travaux publics sy ny ministre ny aménagement ka itotsy elo io ary le izy manampy ihany koa zany amin'izao fotoana izao raha mahita efa hitanareo mpanao gazety sy ny vahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo fa manampy an'izany manao point à temps manampitapina an'ireny lavadavaka rehetra ireny zany ny fiadian'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao ny lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo averina amintsika rehetra izay mitotaly eo amin'ny 20 sy 200 kilometatra eo zany manodidina ny tanàna Antananarivo ao anatin'izay zany simba tamin'ireny le dégâts cycloniques teo misy 122 faingo 10 kilometatra ka 520 kilometatra amin'io zany tsy maintsy tokony atao fanamboarana travaux d'urgence nefa no zany no ny zava-misy sy ny toe-bola eo am-pelatanana dia ny teo amin'ny 13 kilometatra teo zany aloha no vonjena aingana fanamboarana azy. Nambaran'ny tompon'andraikitra anivon'ny commune moa fa noho ny fahavitan'ireo lalana maro teto Andrenivohitra dia efa nahitana fianana fitohana fiarakodia tafiditra ao anatin'ny tanjona Frantsirano izay fandrindrana ny foto-drafitrasany lalan'izay dia misy ihany koa ny tetikasa tanterahany commune Antananarivo renivohitra ny akatim-bahoaka ka nahatonga indrindra azy ireo niroso tamin'ny talata teo tamin'ny fandravana trano izay miorina tsy ara-dalàna eny an-toerana fandravana izay efa nialoavany fampilazana mialoha tamin'ireo tompon'ny trano hoy ny secrétaire général ny commune. Ny anjaran'ny Antananarivo dia eo amin'ny pont akaikin'le jovenale avy any Ambaipafy eo amin'le pont makatiny ny anjaran'ny Antananarivo fa ny pont mandeha makany an'ny commune Alasora dia ato amin'ny Antananarivo zany ao amboariny ny lalana iny dia le manamorona ny arabe amin'iny mifanovera efa nahazo fampandehanetana daholo ireo olona mipetraka manamorona an'iny amin'ny trano tokony vera dia misy ny mananjerany azy manala ny azy misy moa zany ny commune ny manao azy. Misy ampahan-dalana akatim-bahoaka eny ihany koa moa izay mihazo any Baipasy no tafiditra ao anatin'ny fiarapaditian'ny commune Alasora ary nanaovany izay fandravana izay ihany koa.